tratry ny taona daholo tratry ny taona daholo nanantena fa tena nanao fety nafinaritra be nareo a tamin'ny taona iny a tamin'ity taona ity a nanantena fa tena hoe nafinaritra be ny fotoananareo a en famille niaraka tamin'ny namana niaraka tamin'ny havana manantena fa tena nafinaritra be ny fotoananareo a fa androamontsika efa taona vaovao zao a de vision vaovao a tanjona vaovao a de hiditra amin'ny fampianarana voalohany amin'ity taona ity tsika de le izy moa tsy nataoko ohatrany hoe genre na podcast fa ampianatra sy tantara ny tantaran'i Davida androany a ka manantena fa tena ho tianareo ty vidéo ty a maka toerana tsara ianareo a hoe mifantohy tsara maka place tsara afaka mandeha any amin'ny manihina nareo mijery an'ity vidéo ty a afaka hidinareo ny chambre nareo a maka toerana milamina aza miaraka hoe afaka miaraka amin'ny namana sy ny famille anao mijery an'ity vidéo ty a fa aza tena hoe mitabataba be sy ohatr'izany satria tena ho tantareko amin'ny antsipiriany ny tantaran'i Davida ka ndao tonga amin'izay ary ny tantaran'i Davida dia tena mahafinaritra be. Davida dia tovolahy endry sy fankatoa. Davida, ny tena asan'i Davida moa zany dia miambina ny ondry sy mamana ny ondry. Dia isaky miambina ny ondry izy dia mira fiderana miaraka amin'ny harpy izy no mitendry no mira fiderana. Even if I'm lost in the shadows, I will not fear for to a place I can lie down and find rest for my soul. He restores and revives my life. Arty zany fa mivavaka koa izy. I Davida moa manana rahalahy anankifito zay mitiky zany hoe valo zareo no mpirahalahy. De ny fito rahalahin'i Davida dia lasa mandeha tany amin'ny tafika niaraka tamin'ny Saoly. De i Davida rery no mpiandry ondry ary izy no faralahy. Izy mantsy mbola kely de mbola azo atao hoe mbola tsy mahavita miady satria mbola kely izy. Mbola sarotra aminy za miady amin'ny olona lehibe noho izy zany ka natao mpiandry ondry no i Davida. Tsy afaka mandeha any amin'ny tafika izy tsy afaka mandeha miady contre andreo adversaire ny Davida fa natao mpiandry ondry dia no mpiandry ondry moa ny asan'i Davida aloha. Fa eto ny tena manomboka ny tantara. Nisy lehilahy tovolahy ngeda be zay mesuré 3 mètres zay antsoina hoe Goliata. Matahotra anazy daholo ny olona rehetrarehetra amin'ny tanàna ary tsisy samy ady aminy. Zany ny lehilahy anisan'ny tena matanjaka ary tena goava be izy. Tsy hoe lava fotsiny hoe lava masia fa tena lava ngeda bokona ary tena matanjaka. Efa naresy olona maro dia maro tokoa io Goliata io ary mampijaly any vahoaka ao amin'ny tanàna Davida izy. Tsy samy ady taminy daholo ary natavatra daholo ny olona. Zay mitiky zany i Goliata mampijaly ny vahoaka zay misy any tanàna ny Davida. Rehefa samy tsisy sany ady tamin'ny Goliata ny vahoakan'i Israely dia nandray fanapa-kevitra i mpanjaka Saoly hoe What about our new treaty proposal? Sire, with all due respect, King Achish knows he has the dia rehefa sa i Davida dia gaga ihany Saoly hoe ianao kely dia kely ty ve dia sa hiady amin'ny ngeda be eo mampandinika ihany zany hoe sa ve dia sa hiady amin'ny olona ngeda no sa. Dia nefa ny Saoly ary gaga mihitsy hoe fa ahoana ary Davida no sa. Dia nanontany Saoly fa maninona ianao sa. Dia hozy ny Davida hoe za matoky an'Andriamanitra tsy matahotra zany ary za ao ambany fiarovan'Andriamanitra zay mahatonga ana sa hiady amin'ny Goliata. Dia hozy ny Saoly raha vonona ianao moa zany dia ndao ary dia nomena anazy moa ny équipement
de tsy onona anazy le équipement somary nampime kely le izy tsy onona anazy le équipement de oziny hoe tena ngeda loatra ty tsy onona anaty de oziny mpanjaka solo hoe nefa nio no entinao iarovanao ny tenanao de oziny Davida hoe tena tsy mety amiko ty de oziny Saul hoe raha ny tianao zany de asorony iny de nasorony Davida de nandeha tam'izao izy niaraka tamin'ny équipement kely izy vato sy tady zay sy tady no entina nandeha niady de ny anarale équipement Davida de tsy ny zany fa ny antsamitady de iny nampiasainy hiadivana amin'ny Davida somary sady mampatahotra ihany amin'ny ainy Davida sady mampome ihany hoe antsamitady fe no ampedinao amin'ny olona ngeda be sady manana antsy sy rehetrarehetra de tena hoe mampatahotra le sady mahatalanjona ihany Davida de sa miady tamin'ny olona ngeda sady manana équipement complet de rehefa tonga ny fotoana hidivany amin'ny Goliata de tsy natahotra Davida satria izy efa manam-pinoana izy ary efa fantany hoe andresy izy matoky an'le Andriamanitra izy matoky an'le Andriamanitra izy hoe efa fantany hoe hampandresana io Andriamanitra io de vonona be i Davida hiady amin'ny Goliata. De rehefa nandeha niady de gaga ny olona rehetrarehetra hoe nandresy i Davida nandresy an'le olona goavambe i Davida satria matoky an'Andriamanitra i Davida zay ny antony nampandresy an'i Davida gaga daholo ny olona gaga daholo ny vahoakan'ny Israely rehetrarehetra hoe nandresy olona kely ohatrin'io ve de nandresy an'io Goliata be io gaga daholo ny olona de misy manantena hoe amin'ity 2026 ty de ohatrin'ny Davidtsika hoe matoky an'Andriamanitra vonona hiady foana tsy matahotra zany fa matoky an'Andriamanitra foana de amin'ity 2026 ty zany tsika rehetra zany tokony atoky an'Andriamanitra sy vonona hiady raha misy zavatra sarotra ary antsy ny anaran'Andriamanitra fa izy eo foana izy tsy ohatrany hoe dokotera sy dentiste hoe tsy maintsy atsona hoe allo mangataka rendez-vous kely afaka miaro anay ianao fa izy eo foana ary izy vonona hiaro anao foana atsovy izy de ho afaliana ianao atsoy de ho valiko ianao zay moa version baiboly zany de madikisa an'Andriamanitra fa izy eo foana hiaro anao de manaova tahaka ny Davida madikisa an'Andriamanitra de amin'ity 2026 ty zany de raha ao anatin'ny atsika de madikisa an'Andriamanitra fa izy hiaro anao sy hiady ho anao ka misaotra betsaka atsika rehetra nijery le vidéo hatramin'ny farany foy le vidéo fa manantena fa tena nahazo afatra ianareo raha mbola nisy tsy nahay ny tantaran'i Davida de manantena fa azonareo le izy de hoainareo zany tena tantaran'i Davida de misaotra betsaka atsika rehetra veloma.